Antsapidirana lehibe izay nomena anarana hoe concert de la paix no hotanterahana etsy amin'ny kianjan'ny Barea ny alahady 17 ny volana Jona ho avy izao ary hanomboka amin'ny 7 ora sasany ho fiombonam-po sy fifankatiavana ary ho antanindrazana no tanjona amin'izany hoy ny fanazavana. Hiavaka an'izeo ka hiaraka hira sy hideran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fampiaraham-peo amin'ny hiram-bavaka ireo mpanakanto evangelika teratany malagasy sy vahiny. Zava-dehibe no mametraka ny firenena amin'Andriamanitra hoy ny feon'ireo mpanakanto. Voalohany indrindra misaotra ny fitonam-panjakana foana ny miazo ny isataona ny zavatra toy izao aminay mpihira mpilazaontsara tena zava-dehibe ho an'ny firenena ny vavaka sy mametraka an'Andriamanitra ho an'ny firenena. Eo izao nisan'ny mpandrindra ny eo an-tsehatra dia araka voalaza teo ihany hoe miara-mihira ny mpanakanto misy duo, misy trio, misy quatuor, misy miara-mihira daholo izay menakavy izay hitanareo rehetra amin'ny afisy eny dia nidradradradraina foana mantsy izay firaisaposy firaisan-tsaina izay dia amin'ity taon'ity zany izy amin'ny alady izy tena tanteraka mihitsy izay tena fifaliana lehibe anatin'ny répétition zahay dia efa miaina sady an'izany fifaliana miara misy zavatra tsy mipozina be lehibe mahafinaritra be lehibe dia Anna Maria kely koa na ny vahiny izay miaraka amintsika dia miara-mihira amin'ny malagasy. Efa fanao isan-taona moa ity antsapidirana ity saingy amin'ity indray matoraka ity dia hiaraka ankalaza izany ihany koa ireo mpanakanto avy any ivelany. Anisan'ny vahoaka tia miderany malagasy hoy ny fanampanazavana avy amin'ny solotenan'ireo artista vahiny. Eh bien, c'est un réel plaisir, une joie pour nous d'être ici, d'avoir été invités par vous, la présidence. Et c'est vraiment, à chaque fois, il y a une attente, mais à chaque fois, je peux me dire que ceci, Dieu a toujours été au rendez-vous. Et il le sera sûrement, parce que c'est lui notre Père. Il définit toutes choses dans une nation. Et il fait aussi en sorte de prendre nos louanges. Et je sais que le peuple malgache est un peuple qui adore, qui loue de toutes les manières, de toutes les façons, dans toutes les couleurs. Et nous sommes là pour nous joindre et vraiment faire en sorte que la gloire du Seigneur s'établit ici dans ce pays pour sa paix et sa plus grande gloire. Et vraiment, je suis honoré, j'ai vraiment une joie de pouvoir partager avec vous. J'ai chanté quelques fois avec des groupes malgaches, quelques chants, il faut que je me rappelle des paroles, mais je crois que dimanche soir, c'était vraiment un bon temps, tous ensemble avec la même bébé, adorer le Seigneur. Et j'ai hâte de voir tout le monde être ensemble. Lava ny fanomanana ary afilitra ny nahandro atolotra hoy izy ireo. Rika na ny mpanakanto vahiny fa zavatra tiako tsinjena fotsiny tena tsara be io fiderana amin'ny anaty io ary tena mivavaka sy fiderana le izy tena vavaka sy fiderana tsy spectacle fa tena vavaka sy fiderana ary ambony zany rehetrarehetra zany dia tsy haiko any Canada mety misy an'izany fa tena hoe raha oharina amina sakafo izy zay moa tenka hoe pizza 15 fromage misy be zany zavatra tena mafilotra tena zavatra tsara zavatra homaninay nandritra ny fotoana lava ary tena maniverina fa lava indrindra tamin'ny anatina hoe fanomanana. Raha ny mikasika ny lamina dia tsy hisy fiantsonana manokana ho an'ny fiara fa rehefa feno dia any ivelany. Avy hatrany dia miezaka miditra aty amin'ny toerana malalaka amin'ny fiantsonana rehetra hitantsika efa misy ireo tompon'andraikitra mpandrindra izany ka rehefa feno ny toerana hiantsonan'ny fiara dia avy hatrany dia tsy tafiditra aty anatin'ny tsony. Efa misy ihany koa ny mpandrindra ny any ivelany rehetrarehetra noho izany dia miditra ankalalahana ny rehetra amin'ny fotoana io. Arak'izany zany dia afaka mitondra sakafo maivana, tsy mitondra tavoahangy vera, tsy mitondra vera tavoahangy ihany koa fa sakafo maivana, tsy mitondra zava-maranitra fa misy ny fisavana izany, tsy mitondra laser ato anatin'ny kianja ihany koa. Dia ny ankoatran'izay moa misy mpivarotra sakafo ato anatin'ity toerana ity amin'ny fotoana io. Tsy tafiditra ato ny zava-pisotro mahamamo mba ahafahana mikajy amin'izay filamenan'izay dia ny ekonomika. Hoentitra ny fisavana amin'ireo fitaovana tsy azo entina miditra ao. Mpitandro ny filaminana miisa 723 no isahana izany. Amin'ny maso lehibe zay dia azo antoka fomba lehibe io voasary tonga eo
ny asanay veto any fifandranany filaminana io zany arak'izay no mandritra ny filaminana ny akapobe efa misy lamina manokana no raisina manomboka amin'ny fandraisana ny olona avy any ivelany mpamboly mba hialana amin'ny fifandrosena zay mety hiteratosy rehefa manatona aty amin'ny vavahaditsika vavahady maromaro no sokafana mba ahafahantsika miditra filaminana manentana sady ny tsirairay hanaraka atsakazandavana izay lamina apetraka eo amin'ny tany filaminana maro dia maro izy mampiasaina amin'ny fotoana any an-tanàna ny vahoaka malagasy rehetra ho tonga ioby ny anaran'Andriamanitra amin'izany seho izany. C'est une invitation à tous qui est déjà lancée, que le nom de notre Dieu soit élevé en louange parce qu'il apporte cette paix pour la nation. Fito isanjato amin'ny ankizy eo anelanelan'ny fito ka hatramin'ny 4 taona eto Madagasikara ihany no liana amin'ny taranja matematika anakajy raha ny antontanisana avoaka ny UNICEF tamin'ity volana jona ity no hamarin'ny mpampianatra matematika iray izany androany fa vitsy ary tsy mitsaha mihena ny ankizy misafidy ny hiditra amin'ny lalam-piofanana siantifika eny amin'ny lycée. Raha misy ankizy 50 dia 5 amin'ireo ihany no misafidy ny série C raha ny fanazavany ihany. Antony voalohany mahatonga izany tsy te hisahirana fa mitady zavatra mora atao ny ankizy amin'izao fotoana, mianatra mba ho afaka fanadinana fotsiny ny ankamaroan'ny ankizy fa tsy mianatra mba hay ho hiatrany ny fanampanazavana. Voalohany indrindra aloha eto amintsika ny zaza ny mpianatra mihitsy zany lasa manana le toe-tsaina hoe maika hitady asa. Voalohany indrindra ohatra hoe maika hitady asa izy a hoe tonga dia aizany zavatra malaky ahitana asa dia tsy te nao zavatsarotra zany, tsy te hoe hivaky loha sana fa lasa tanjona fotsiny sisa le baka. Mampanamy no avy Madagasikara satria lasa tena marina mamokatra olona ho afam-panadinana fotsiny sisa le fampianarana atao Madagasikara fa tsy mamokatra olona tena ahay. Olana mahatonga ny ankizy tsy liana amin'ny siantifika ihany koa ny tsify sy ny tolotrasa sy sehatra momba izany eto Madagasikara ho hiatrany ity mpampianatra ity izay ahitana asaingana fotsiny araka izany no ataon'ny tanora eny amin'ny anjerimanontolo. Satria tsy manana mivoaka zao ny ankizy ohatra ingénieur izy any amin'ny polytechnique dia tonga feo izy dia tsisy zavatra ho ampiasaina n'iny zavatra iny koa rehefa Madagasikara dia lasa manao foita zay le hoe fuite de cerveau ny olona dia lasa velany daholo ny olona satria tonga dia recruter any izy ilain'ny olona reny. Tsika eto Madagasikara misy zavatra tsy mety eto manafatra ingénieur vazaha tsika nefa firy ny ingénieur mivoaka avy eto Madagasikara. Dia ohatr'izay koa zao ny dokotera sy ny rehetrarehetra reny tafavoaka avy eny amin'ny université izy dia tsy mba misy hoe tolotrasa tonga dia mba miandry azy zany fa mbola mikariko eny aloha ny sasany ara laza mandeha manao varotra aloha mandrapa iny izy ty mandra-pahitany an'izay zavatra mifanaraka aminy rehefa avy eo dia tanina mihitsy zany ny fototry ny fampandrosoana any amin'ny firenena manana ny mahizy azy maneran-tany ny sehatra siantifika ka mila asiana paikady mazava raha tiana androso marina i Madagasikara ho hiatrany Olivares Ramananjoelina. Tokony ampiana tosika ny tanora manam-pahaizana mba tsy hivoaka ny ivelany fa mba ho ariana ho an'ny firenena malagasy raha ny fanazavany ihany. Zany tena manentana manokana izay mpitondra sy ny fanjakana izay zany ny politika tokony tena apetraka eto amin'ity Madagasikara ity fanomezana sehatra an'ireo olona mianatra sy olona mivoaka avy eny amin'ny université ireo tsy mila reny tena arena be reny tsika mbola hitady ny arena ny ambanin'ny tany sy arena tsy hita maso any fa reny efa arena hita mivaingana eo reny no exploiteny reny mampandroso ny firenena satria efa zany daholo nataon'ny olona mampiasa manam-pahaizana ao aminy. Mila asiana fanatsarana ihany koa ny rafim-pampianarana eto Madagasikara. Maro ny efa tsy mifanaraka amin'ny vaninandro amin'izao intsony ho hiatrany ity mpampianatra ity. Toa ny tokony isian'ny fampianarana dia ny any an-dakilasy toa ny any amin'ny fampianarana vahiny eto amintsika raha ny fanehoan-kevitra.
matetika tsy mba voaresaka eo anivon'ny fiarahamonina ny mikasika ny lehilahy ny 570 ny olona mamono tena maneran-tany anefa dia lehilahy avokoa raha ny antotanisa voaray mahatratra eo amin'ny 3 sy 703 taona eo ny isan'ny lehilahy mamono tena raha ny fanadiadiana izay navoaka ny Steve Andriamasy atao amin'ny pejiny izy moa izay mpanabe amin'ny fandraisam-pitenenany masom-bahoaka na coach oratoire araka ny fanazavana nentiny dia isan'ny antony mahatonga izay famonontena izay ny fieritreretan'ny fiarahamonina fa tsy maintsy mafy rehefa lehilahy ary tsy dia asindresaka loatra ny dona mety ahazo azy ireny. Ny mampatonga ny lehilahy mety hoe mamono tena averiko ihany hoe za tsy tena matianao anatin'le sehatra fa raha mijery ny atotanisa ofisialy tsika dia somary maromaro ao anatin'izay ny olana ao amin'ny asa ao anatin'izay ny olana arabola ihany koa izay tena mavesatra eny atsoriky ny lehilahy tafiditra ao anatin'izay ihany koa ny fahatsapatena ho irery tsy manana olona ahafahana mizara sy miresaka momba ny olana izay mianjady tafiditra ao anatin'izay koa ny fikitiana zava-mahadomelona sy ny zava-pisotro mahamamo tafiditra amin'ny famafao ao anatin'ny zavatra be lehibe hatramin'izao tsy mbola fantatra hoe inona ny tena mety mahatonga ny lehilahy mamono tena fa mety ao anaty mety olana somary kelikely be lehibe mitambatra ao anaty vondrona anankiray le izy dia lasa mavesatra be. Olombelona ny lehilahy ary mila fanohanana ara-tsaina sy ara-moraly ihany koa misy amin'izy ireny no misedra herisetra saingy tsy mahazo rary loatra eo anivon'ny fiarahamonina anisan'ny soso-baolana izay nentin'ity coach oratoire ity nandritra ny tafa ny fanaovanay moa ny hoe fifampiresahana mba tsy hahatonga ny lehilahy any amin'izay famonontena izay. Voalohany indrindra aloha dia ny fitenenana hoe ny lehilahy dia olombelona toy ny olombelona rehetra ihany dia na lehilahy na vehivavy samy manana ny olana mianjady aminy samy manana ny sedra rehetra eny antsorony dia ireny zavatra ireny mavesatra satria ny fiainana tsy mora dia tsara foana ny mifampiresaka tsara foana ny mifampizara tsara foana ny miara-milanja ny olana rehetrarehetra izay mety miseho eo amin'ny fiainana. Ny faharoa fa olana mety arosoko avy aty amiko dia ny hoe ny lehilahy sy ny vehivavy dia tafiditra ao anaty lasitra anankiray ihany satria mantsika tafiditra ao anatin'izay fomba fisainana izay tatoato hoe ny lehilahy miady amin'ny vehivavy ny lehilahy toksika noho ny lehilahy no mahazo ny zavatra tsara rehetra dia nefa tsy izay nefa le izy fa tsika rehetra na lehilahy na vehivavy dia samy manana ny olana izay sahaminy samy manana ny zavatra mavesatra izay any am-pony any izay tsy voatery hoe resahana fa tena misy nefa le zavatra rehetra dia za mahita hoe raha somary resahana kokoa izay hoe tsika na lehilahy na vehivavy dia afaka miara-mivondrona dia afaka mizaka izay tsy eran'ny aina satria ny olana raha olona anankiray ihany no mitazona azy mety mavesatra fa raha zaraina amin'ny olona anankiray le izy na eo amin'ny vady zany na ny namana na ny matianina eo amin'ny sehatry ny fahasalamana dia mety tsy hoe mety moa zany fa tena mety mavita manavotra aintsika mianakavy. Tompon'andraikitra ny rehetra eo anivon'ny fiarahamonina ny amin'ny mety ahazony tsirairayna lana vavy ka tsy tokony ho tsinitsiniavina ny lehilahy ny volana jona moa dia voafaritra eo anatiny hoe volana nomezan-danja ny fahasalamana ara-tsaina na ny santé mentale izany ka nosonganina manokana tamin'izany ny lehilahy. Nanao fionana toy ny fanao isa-taona ny service national androany niavaka ny tamin'ity androany ity satria dia saika nahitana solitena manerana ny nosy ny tonga nanotrina nisy ihany koa ny avy any ampitan-dranomasina. Ireo nanao service national nanomboka tamin'ny 7 no nanao fionan'io ary tonga maro tokoa raha nita tena toerana. Tanjona ny isin'ny fionana sy amerenana ao an-tsaina indray ny fahatsiarovana tamin'izany fotoana hoy ny filohan'izy ireo. Tsy nijanona eo anefa fa tonga fikambanana nanampy ny mpiarabelona izy ireo amin'izao raha ny fanazavana. Misy koa ny sena zany amin'izao fotoana izao manao asa soa maro karazany anisan'ilay anaovana izao hetsika izao fetsexge fanomezana izay ny sena any
faly izy ireo raha niresaka taminay androany fa nahavita didy afaka nitondra ny anjara briky ny ho an'ny firenena tamin'ny alalan'ny service national. Ratsahivina tanora afaka fanadinana baccalauréat nanomboka tamin'ny 7.700 no nanao service national. Nampianatra ny asa teny anivon'ny ministera ary nanao alphabétisation tany amin'ny tontolo ambanivohitra no nataon'izy ireo tamin'izany. Maso miantsoantso ny feo milantolanto mirarakivo ny patapata ny tare mantomanto be fiatana fakanto matoa izy no arina be faotana. Tsy ho atao latsa-danja ireo zazapatory an-dalana amin'izao akatoka ny fetin'ny fahaleovan-tena sady iray volan'ny ankizy izao. Amin'ny alalan'ny fizarana akanjo sy kilalao ary fanomezana no anatanterahany fikambanana tsara sitrapo izany amin'ity volana ity ary nisy ny hetsika telo ohatra Real Classic Edition nentina hanoanana izany androany nomena tombony ihany koa ireo mpakafy ny mozika arapy. Zaza isitrika ny fanomezana dia ireo zaza eny an-dalambe le zaza tsy manan-kelofana ireo zaza sahirana moa zany izy ity. Ny isan'izy ireo dia izay tena izay hitantsika eny an-dalana amin'ny andron'ny 25 juin nanaovana an'izay fizaran'izay. Ny level up dia miara-miasa akaiky amin'ny association ana tanora anankiray jeune leader mpandresy. Izy ireo dia manao animation eo Akazomangy izy amin'izao tsika miresaka izao manangona ny ireo akanjo sy kilalao izay fotsika rehetra mena ho an'ireo zaza sahirandreo. Targetra napetraka moa ny hoe manaova ny soasoavina ary betsaka ireo nanotrana ny hetsika ho amin'izay tolo-tanana izay. Niavaka kokoa ny seho androany ary vao maika nampetana ireo mpisehatra izany. Ohatrany hoe avy atao fo kokoa miainga le revy sy le filimina eny ambony eny. Ohatrany hoe lasa miasuraka be zany ianao ohatrany hoe misy hery mitondra anao zany hoe hitondra zavatra ty hetsika ty dia isorana be da be mpikarakara fa tena réussi le izy ho an'ny rapigasy koa indrindrandrindra hoe rapigasy mitondra an'izay anjara brika ho an'ny ankizy mahantra zay. Mety hoe anisany anankiray eo ihany le artiste fa anisany anankiray tena navory ny olona tandroany satria mbola toandrotoandro zao efa tena hipoka CFM amin'izao dia zay le tena mampiavaka azy hoe avy amin'ny fo kokoa miainga le revy noho ny hoe hetsika atao mazatra reny le misy fandraisam-bola cachet sy ny sisa reny. Ny rary sosahady ho an'ireo zaza rehetra ny teo anivon'ny fikambanana level up sy ireo mpiantsehatra amin'ny rapigasy mba ho fety feno hafaliana izany fety pirenena izany. Ho an'ity fety ity mirary soa indrindrandrindra ho antsika rehetrarehetra eto Madagasikara mba hanao fety milay sambatra be daholy saramba be mba hoka hatrany ambony ka hatrany ambany indrindra. Dia androany koa moa fety mozika mbola anisan'ny fankalazana dia profite eo milay daholy ry zalahy. Dia ho an'ny rapigasy milay be le androany tena zavatra anankiray mahafinaritra be anisan'ny nampiavaka dia engany mba andray anjara foana tsika ao anatin'ity tontolon'ity rapigasy ity ho fanampiana ho an'ireo zaza sahirana mila an'izany amin'ity andro fety ity. Raha volan'ny ankizy moa tsika amin'ity volana jiona ity dia mirary soa ho an'ny zaza malagasy rehetrarehetra indrindrandrindra ho an'ny zaza sahirana dia mirary fety sambatra ho antsika rehetrarehetra. Mirary soa ho an'ny ankizy voalohany indrindra satria volana jona volan'ny ankizy sady fetin'ny ankizy araka ny efa naverimberina foana dia eto izay avy atao anatin'ny telo ohatra Real Classic Edition dia te rary soa ho an'ireo zaza rehetrarehetra dia te trotro ambavaka ihany koa indrindra ho an'ireo zaza tsisy pia eny ambany tetezana eny ambany tunnel eny amin'ny arabe. Efa andian'ny faharoa ity hetsika fanaovana soa ny mpiarabely ity hoy nambaran'ny mpikarakara ary ho tohizana hitrany izany hanomezana lanja manokana an'ireo zazakambotsy sy mpatory an-dalana. Androana misy saotra ihany koa amin'ny kozy asa tahitra fa mitobaka ao an-doha saiko makasary saiko lasa mbola tsaiko ny foko manakambiny amin'ny sany efa ao an-tsaiko tena nandaty tena namitra tena vita miaritra ansoma vita miatrikaty tena nanika ny petro nanapahitena anaty petro. Azakazaka no atrehan'ny Fédération Malagasy ny baolina kitra sy ny ministera tompony andraikitra momba ny fanatsarana ny kianjam-bary Mahamasina.
antenaina ho vita mialohan'ny lalao iraisam-pirenena manaraka ny asa nampanamboarin'ny confédération africaine baolina kitrana ny CAF mba ho fankatoavana ny kianja Baria Mali. Nanambary Gérard Andriamanoiso, sekretera mpanjakana miadidy ny tanan-dehibe sy ny toeram-ponenana fa ho azo ampiasaina ny kianja amin'ny volana septambra, fotoana ny lalao iraisam-pirenena manaraka. Tsika aloha satria manana fenêtre match tsika amin'ny septambra raha nilay fitoizany teo amin'ny canne zany septambra octobre dia tokony hoe mba opérationnel aloha ny izy tady farakaraka izay fanapakevitsika amin'ny anaovana ny tipan'le bozaka eo zany no tongan'izay fa dia aloha tomboka liasa. Ny ampahany amin'ny bozaka no heverina ho efa antitra sy feno ahidratsy dia efa noesorina tamin'ity herinandro ity, fa ny ambony kosa dia aorian'ny fetin'ny fahaleovan-tena vao itony asa. Tsy tokony hanomboka raha teo ny asa fanoloana bozaka raha tsy vita ny fankalazana ny 20 jona. Misy point vitsivitsy izay mila fanatsarana ty safidy io mamieritreritsika ao anatin'io hoe fampiasantsika ny kianjan'ny Baria sady eo le foty eo koa ilay manifestation isan-karazany dikan'izany mila misadapy tamin'izay koa tsika amin'ny bozaka zay atao efa resahako anareo hoe somary efa antitra le bozaka ao ary betsaka nahidratsy taminy dia azo lalaovana izy nefa ao anatin'ny fenitry ny CAF dia ilaina hoe couleur uniforme izy dia manavoatsika izany hitatsika eo satria atao aloha ny 26 juin dia aoriana 26 zany fa tena crise nateraka ny asa. Raha tsy ahivina mbola handray hetsika maro ity kianjan'ny Baria ity ka isan'izany ny hetsika ara-pilazantsara Rampitsoalahady izay tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny 420 taona ny fahaleovan-tena ny Madagasikara. Eo ihany koa ny matso sy ny podium lehibe izay karakarain'ny CTNO amin'ny 20 jona ho avy izao.